Alléluia. Falmerabanondray izay atao fiangonana Kristo Ambasy Madagasikara androany amty alakamisy fahafitambe folo ny volana Jolay ity amtiavana indray ny zarainainao ara ny rapsodiny famarinana androany izay mitondra lohahevitra hoe ilay Andriamanitra marina sy ny fiainana mandrakizay. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny jaona voalohany toko 5:20 dia milaza hoe ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ny marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Ny fanazavan-dehilàn'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy tompo no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Marina zany, izy ilay Mesia nandrasana. Ireto taranaka mpaminany dia nanambara mialoha ny fiaviana ary rehefa tonga Jesosy ary nanambara ny tena no Kristy Andriamanitra niseho tamin'ny endrika olombelona fa maro no nanda azy. Ny apanga azy mihitsy ho ny teny ratsy an'Andriamanitra. Marina nefa voalazany. Ny ten'Andriamanitra amin'ny Titosy toko 2:13 ka hatramin'ny 14 dia milaza azo Andriamanitra lehibe sy mpamonjy antsika izy nanolotra ny tenany ho antsika izy. Ny ten'Andriamanitra hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoana ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotana antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovana izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izy. Izany tsy misy mpitondra fivavahana manana ireo famomboniana ireo afa-tsy Jesosy Kristy tompontsika ihany. Ireo mpitarika mpitondra fivavahana isan-karazany dia maty avokoa ary nijana ho maty mandrakizay izy. Fa Jesosy Kristy irery ihany no nitsangana tamaty ary niakatra velona tany an-danitra. Amen. Ny anarany irery ihany no manana fahefana androka demonia, anasitrana ny marary, anadio ny boky ary anangana maty. Ankoatran'izany, ny fanafahana amin'ny ota dia atao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Hoy ny asan'ny apôstôly toko 7:7 ka hatramin'ny 7:30 dia milaza hoe koa aoka ho fantatrareo ry rahalahy fa izany lehilahy izany no itoriana ny famelan-keloka aminareo ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny alalan'i Mosesy. Ny ten'Andriamanitra ihany koa amin'ny jaona voalohany toko 5:12 ka hatramin'ny 12 hoe ary izao no fanambarany fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanaka no tsy manana fiainana. Jesosy irery ihany no nanomeny fiainana ho an'ny olombelona rehetra, nomeny ny fiainana masina mba azahoana fiainana mandrakizay. Ankehitriny rehefa nandray azy ianao ilay fiainana maha olombelona anao dia nosoloana ny fiainan'Andriamanitra, nateraka Andriamanitra ianao zao. Indray ny ten'Andriamanitra ao amin'ny jaona toko 1:12 ka hatramin'ny 17 dia milaza hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraka ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraka Andriamanitra. Nomena antsika ny fiainana mandrakizay satria izy mihitsy no fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Mino fa nandray zavatra ianao tamin'izany ten'Andriamanitra izany. Fantatrao ankehitriny hoe izy nandray zavatra mihitsy ianao hoe nomena antsika ny fiainana mandrakizay satria Jesosy Kristy mihitsy no fiainana mandrakizay. Amin'izao fotoana izao raha resy lahatra amin'izany ianao dia manasa anao anao an'izao vavaka izao za ilaza dia ianao amin'ny herina azy ampandresen-dahatra. Ray malalo, misaotra noho ny fanambarana ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy sy ny hery amin'ny anarany.